mandalo ady sarotra ianao tamilo reradreraka ny fo mideza de mideza tsy manampaharo tsy maintsy olalovana toko mandalo ady sarotra ianao tomilo reradreraka ny fo mideza de mideza tsy manampaharo tsy maintsy olalovana toko matoky ny tompo ianao ny zavadrehetra de ainy atao ary reo akivina sy ny tahotra ny zavatra rehetra ny zavatra rehetra ainy atao ty rano masimbe zay eo aloha to tsy azo ioarana toko nefawa rinakode favalo marobe to mila kivinifa na ire tirano masimbe zay eo aloha to tsy azo ioarana toko nefawa rinakode favalo marobe to mila kivinifa na ire fa uyao matoky ny tompo ianao ny zavadrehetra de ainy atao ary eo akivina sy ny tahotra ny zavatra rehetra ny zavatra rehetra ainy atao matoky ny tompo ianao ny zavadrehetra de ainy atao ary eo akivina sy ny tahotra ny zavatra rehetra ny zavatra rehetra ainy atao matoky ny tompo ianao ny zavadrehetra de ainy atao ary eo akivina sy ny tahotra ny zavatra rehetra ny zavatra rehetra ainy atao faly miarahaba asika indray raha lasanabavy amin'ity fotoana mahafinaritra ty indray fotoana mangian'Andriamanitra asika fotoana hitahiany fotoana anehoany voninahitra indray ty androandroany ty tsisy diso anjara zany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ho aminao ane zany ary tononoko aminao ny fiadanan'i Jesosy fifaliana firavoravoana amin'ity rozom-bavaka ty indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra ny tenako satria mbola omeny tombosoa indray afahako hosolony hitondra ny teny indray eto androany hosolom-bavany hitondra ny fampahirezana hitondra fananganana hitondra fanasitranana hitondra famonjena ho anao ary makasitraka ny mpanompony koa dia dokotera Rina Mivady zany izay raiko ara-pinoana manome sehatra andray hitondra teny eto mbola manome fatokena
mbola afako mivelatra amin'ny asa fanompoana indray ato amin'ity ministera SCI nampitatan'Andriamanitra an'izy ireo ty dia makasitraka tompoko tain'Andriamanitra manokana ianareo mianakavy. Alleluia. Irositsika amin'ny fotoana manaraka ary ety am-pandoana raha lasy anabavy dia manasanao hatrany hipartage an'ity live ty. Partageo ny live sika ary amin'ny alalanao io dia efa be dia be ny olona novonjeny izay efa tenena isan'andro eto hoe be dia be ny olona mijoro vavolombelona, be dia be ny olona natsangan'Andriamanitra, be dia be ny olona nositranon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny live sika. Halleluja. Raha lasy anabavy fala milaza aminao fa misy olona vonjen'Andriamanitra be dia be mihitsy amin'ny alalan'ny partasitsika. Voninahitra an'Andriamanitra rery ihany. Ny lohatenitsika androany dia mahavonjy ny fatokina. Mahavonjy ny fatokina. Raha lasy anabavy mahavonjy ny fatokina. Rehefa olona anankiray ny mahatoky dia misy famonjena manaraka an'izany olona zany. Na mpivavaka izy, na tsy mpivavaka izy. Rehefa mahatoky izy dia tsy maintsy misy famonjena ao anatin'izany. Fa indrindrandrindra no mahatoky an'Andriamanitra, mahatoky amin'ny zavatra ataony sy ampanaovina azy, ary mahatoky amin'ny finoany, izy famonjena zany olona zany. Ary ianao io misy zany. Ina moa mahatonga anay mitory ny fatokina foana? Satria amin'ity volana ity dia volana fatokina. Volana fatokina, izany hoe misitona anao zahay amin'ny fahasoavana foana isan'andro mandritra an'ity volana ity. Ary misitona anao zahay olona toky an'Andriamanitra ianao. Andao ary sika amin'izao fotoana zao amaky tenin'Andriamanitra alohantsika hivavaky. Vakisika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Isaia toko fa 40 ka hatramin'ny faharoa no vakiko amintsika amin'izao fotoana zao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ery amin'ny soramandry hoe ny hovoninahitsy ny Jerosalema amin'ny andro ho avy. Halleluja. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitsy ny Jehova efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarina ny tany ary ny aisim-pito manarina ny firenena. Fa aminao kosa no iposahan'i Jehova ary aminao no isehoany voninahiny. Alleluja. Hoasy ho anao io teny io raha lasy anabavy. Mitsangana ho izy Andriamanitra. Andriamanitra masy dia izy ihany ny teniny. Teniny ho vakiko aminao raha mino anao fa Andriamanitra ny teniny dia mampitsangana anao izy amin'izao fotoana zao. Mitsangana ary lehilahin'Andriamanitra, mitsangana ary vehivavin'Andriamanitra atoky an'Andriamanitra. Mitsangana amin'ny fatokinan'Andriamanitra amin'ity volana ity fa iseho aminao, hiposaka aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Efa tonga ny fahazavanao izy Andriamanitra. Efa tonga ny fahazavako. Zany hoe ny anarako zany Elia dia mitena aminazy an'Andriamanitra hoe efa tonga ny fahazavanao Elia, mitsangana ianao fa hiposaka aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Halleluja. Iseho amiko ny voninahitr'Andriamanitra ary iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Ary faminanina ho antenako zany raha lasy anabavy satria za dia vonina matoky an'Andriamanitra amin'ity volana ity. Ary mino tsy mbola tapitra akory ity volana ity dia iseho amiko ny voninahitr'Andriamanitra. Ho aminao koa ane zany. Tomonoko aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra ka mitsangana ianao ry lehilahy, mitsangana ianao ry vehivavin'Andriamanitra. Halleluja. Andao ary sika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany teny zany. Andao sika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ity fotoana ity. Andao sika hisaotra an'Andriamanitra. Andao sika hiantsoantso an'Andriamanitra etondray androany hoe aseho eto ny voninahitrao, ampisaho eto ny fahazavanao. Androany dia isy fahagagana amin'ity fotoana ity. Raha lasy anabavy, anangana anao Andriamanitra, anangana anao Andriamanitra, iseho aminao ny voninahiny amin'ny anaran'i Jesosy. Misaora anao an'Andriamanitra ary miandrandra zavatra ianao androany fa ny olona matoky dia mamonjy Andriamanitra. Famonjena ny antony fatokina. Halleluja. Andao ary sika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Halleluja. Raha misaotra tsy mankalaza anao Andriamanitra, manome voninahitra anao ny amin'ny fahatsarana ao.
amin'ny anaran'ny Jesosy. Misaotra ny amin'ity fotoana androany ity Andriamanitra. Misaotra indray ny tenako mbola niranao eto indray androany hitondra ny hafatrao, hitondra fampaherezana, hitondra fananganana, hitondra famonjena raiko tsara indrindra. Tompo eto dia tsy andeha amin'ny tenako, tsy andeha amin'ny heriko, tsy andeha amin'ny tanjako, na andeha amin'ny fahaizako, na andeha amin'ny famakiko ny teninao fahaizana an'izany fotsiny, na fahaizana mivavaka. Jesosy aoka ny fanatrehanao aoka ny fananao masina tena anenika anay, anenika na ny fananao masina hitondra anah Andriamanitra. Ny fananao masina Andriamanitra ny ampiteny ny fananao masina Andriamanitra ny amangianao ny zanakao amin'ny alalany teny, amin'ny alalany vavaka, amin'ny alalany fampaherezana eto indray androany. Dia makasitraka anao Tompo, ary makasitraka anao fanahy masina, tonga soa ianao ary sokafako ny foko ny momba na manontolo anjakao fa vonina tena ho ataonao fitaovana, vonina ataonao famonjena ho any hafa tahaka ny nataon'ny Jesosy Kristy teto an-tany natao famonjena ho any hafa. Dia misaotra Tompo eto dia mijoro ny banga niza Andriamanitra, nanao tsy nety nisy eloka nataony izahay tsirairay, satria zay dia tsy marina eto an-tany fa anao ihany manamarina anay ny amin'ny ranao, ny amin'ny teninao, dia mifona ho anay tsirairay zahay. Ny antodiana eto Andriamanitra dia te ahita ny voninahitrao, te ahita ny tavanao amin'ny alalan'izao vavaka tsy rozom-bavaka ary ny teninao zao, te ahitanao zay Andriamanitra. Ka mijoro ny banga eto mamitra fo anay tsirairay ianao Tompo, mino fa miaino an'izao vavaka izao anao. Misaotra Tompo, ary atolotrinay ianao ny tenanay, ny momba anay, ny fanahinay manontolo ary raiso Jesosy raiso Tompo raiso, ary raiso zanaka ao an-trano zahay, ampahirato ny masonay ray atsapa ny famonjenao, ny fatokinao amin'ity andro-androany ity. Ary eto zahay Andriamanitra dia mandray ianao an-trany ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay, mandray ianao an-trano fanao ny mpanjaka, ianao lay mahery, ianao lay tompoinay amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Dia misaotra Tompo, ary zany herinao zany, ny anaranao dia ambony ny anarana rehetra, zany ny tononon-keto fa mivoaka pandresizay. Ninona karazana blokazy ataon'ny fahavalo amin'ity fotoana ity, dia ambaranay ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manan-kereto zany, fa ny manan-kereto androany dia famonjena, ny manan-kereto androany dia fanangana, ny manan-kereto androany dia fanasitrana, ny manan-kereto androany dia ny tenin'Andriamanitra. Tononoko zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja, amen, amen, amen. Mitodika aminao ary zanak'Andriamanitra, mitodika aminao ny fotoana tahaka an'izao dia tsy kisendrasendra ho ianao natsoiny ary miatsoa olona be dehibe amin'izao fotoana zao. Ka orian'izao hira fiderana ataosika zao dia aoka ianao hiantsolona, aoka ianao hipartazy, aoka ianao andefa komantera ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fatokian'Andriamanitra, manao hoe amen, manao alleluia, manao hoe deraina ianao Andriamanitra, manao hoe tsisy tahaka anao, matoky loatra ianao Andriamanitra. Ataovy tena rehareo anaty komantera ny Andriamanitra atsika, ataovy rehareo anaty Facebook ny Andriamanitra atsika, fa matoky izy. Halleluja. Andao ara-iaraka andisika amin'izao fotoana zao dia hiditra amin'ny fampaherezantsika. Halleluja. Ndao ary. Bandito na aveu a lua, aveu a urina,
Halleloja. Tsara ny tompontsika dia raina ny Andriamanitra atsika. Tonga ny fotoana fampahirezana isika zao raha lasy anabavy mihina fa niarana andisika teo mihina fa efa niantso ny namantsika eo akaikitsika isika amin'izao fotoana zao fa fotoana famangian'Andriamanitra zao ary efa mahita eto efa miamitombo sika eto voninahitra dia an'Andriamanitra rery ihany. Aza misahatra ny mbola mipartazy amin'izao fotoana zao fa tsy kisendrasendra ho ihany fotoana tahaka zao. Hoy izy ny teniko tery tamin'ny voalohany hoe ny lohatenitsika androany ny hoe mahavonjy ny fatokina. Raha lasy anabavy mahavonjy tokoa ny fatokina. Ary isika dia tsy miala amin'ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny tantara ato amin'ny Baiboly koa dia tsy alantsika koa zany satria misy manamarika an'izany be dia be ato. Ka ampaherenao androany ary mihina fa hanangananao amin'izany Andriamanitra ny amin'ny teniny ary hanafaka anao amin'izany Andriamanitra mino tanteraka an'izany satria mino ny tenin'Andriamanitra. Andao sika tonga dia amaky tenin'Andriamanitra hatrany. Vakisika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Jeremia toko fahafito amby folo andimy fahafito ka hatramin'ny fahavalo vakisika voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Hotahina izay olona matoky an Jehova dia izay manana an Jehova ho tokony, fa ho toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy, izay mamaka eo anilany rano mandeha ka tsy atahotra na dia avy aza ny hainandro, sady ho maitso ny raviny ka tsy anay izy na dia miantona aza ny andro, fa tsy hisahatra ny famohana. Raha lasy anabavy, izany tenin'Andriamanitra ho an'olona matoky an'Andriamanitra ary izay manana an Jehova ho tokony dia tahaka an'izao izy Andriamanitra, fa ho toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy. Izany hazo ambolena eo amoron-drano zany raha lasy anabavy satria misy rano mandalo ao amin'ny fakany ao, misy rano mandena anazy dia normal aniry foana izy, amoa foana izy na dia maina ara ny andro aty ambony aty, satria misy hazo zao any amin'ny tany hafa any fa tsisy rano ny ao amin'ny fakany, ka rehefa maina ny andro dia tsy mamoa izy, na mamoa izy fa tsy mitovy amin'ny famoahany ny vokatra eto amin'ny amoron-drano. Ianao ane zany tahaka ny hazo eo amoron-drano ane ianao, ny fatokinao dia amoa foana ianao, amoa be dia be, amokatra be dia be satria ianao ilay matoky an'Andriamanitra. Raha lasy anabavy dia ity tenin'Andriamanitra ity tena manome fanantenana. Ay ohatra izany ny olona matoky an'Andriamanitra eto izy dia ka tsy atahotra hozy izy ny tenin'Andriamanitra na dia avy aza ny hainandro, sady ho maitso ny raviny ka tsy anay izy na dia miantona ara ny andro, fa tsy hisahatra ny famohana. Tsy matahotra hozy izy zany olona matoky zany, tsy eny mety misy ny fanafina, mety misy tafoka ny tahotra ny amin'sika sy anao, mety misy tafoka ny ny amin'sika sy anao rehefa misy zavatra mitranga, rehefa misy mafimafy ny olana, rehefa mafimafy ny fanenjehana, rehefa mafimafy ny ataky, dia mety misy zany zavatra zany. Fa mampahery anao ny tenin'Andriamanitra eto androany aza matahotra. Izany olona matoky an'Andriamanitra zany tsisy tahotra. Zany tian'Andriamanitra satria ilay Andriamanitra misy ny ampanery anao, ilay rano ny tenin'Andriamanitra ny ampamokatra anao satria ao anatinao. Satria matsy le hazo maniry eo amin'ny amoron-drano dia misy rano ao, dia iny ny maniry ao anatiny, dia ny rano eto zany dia ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra misy ny ampaniry ampamokatra anao ny amin'ny zavatra rehetra ho aminao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Araka ny teneniko tery tamin'ny voalohany hoe amin'ity volana ity dia volana fatokiny. Eo ampovoany eo satria nanao faminaniana tamin'ny tena ka teo ary ho aminao koa zany hoe eo ampovoany amin'ity volana ity, mbola sy tapitra akory ny volany raha lasy anabavy
dia isy vokatry, isy famonjena, isy fahagagana ataon'Andriamanitra, indrindrandrindra eny amin'ny ady efa hatrehanao eny, zany hoe efa anatin'ny ady zany zasy ianao, efa anatin'ny afo zasy ianao. Eny efa miteny afo ihany moa za zany eo Andriamanitra dia efa manome famonjena. Miditra sehatra Andriamanitra amin'ny olona matoky an'Andriamanitra, miditra sehatra enan'elanelana eny aminao efa tena mikomba, efa mahatsapa hoe ao anatina zany, miditra sehatra Andriamanitra raha lahy sy anabavy, raha matoky an'Andriamanitra ny olona anankiray. Iditra sehatra aminao any amin'ity elanelan'ity volan'ity, mbola sy tapitra akory ty volan'ity dia efa miditra sehatra monjy anao Andriamanitra, iditra sehatra ny eo ny voninahitra aminao Andriamanitra, tononoko aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe mitsangana, miazava, mitsangana, mitsaka, fa efa tonga ny fahazavanao raha lahy sy anabavy. Misy tantara anankiray ity izay efa notantarain'ny mpanompon'Andriamanitra eto nampahery teto izy tamin'ny Alahady, ary mbola nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray dia mbola nitondra nyity anaran'ny lehilahin'Andriamanitra tato amin'ny Baiboly tato, dia tsy iza zany fa i Sadraka sy Mesaka sy ny namany, olona anankitelo izy ireo, natoky an'Andriamanitra izy. Ny tantara tsy miafina amintsika, efa fantatsika zany, fa zao tena natoky izy, fa nisy famangian'Andriamanitra mahery vaika, nisy fidiran'Andriamanitra sehatra tena amin'ny elanelany, tena amin'ny afo teny raha lahy sy anabavy. Tsy miafina amintsika zany, fa ozy izy za teo, enao misy sehatra, mety mandalo olana ianao na amin'ny asa fanompona zay efa nazavaina teto moa, efa nitoriana teto ihany koa zany. Tsy miandry faran'Andriamanitra, tsy voatery amin'ny faran'Andriamanitra miditra sehatra amin'ny fiainanao, tsy voatery hoe tapitra misy ny ady vao zay vao miditra sehatra Andriamanitra. Tsia, ny fomban'Andriamanitra dia hafa mihitsy. Fa tamin'izy telo lahy teto indray, mbola ena amina tsipena anaty afo izy. Tsy niandro may Andriamanitra, tsy niandro hoe ela be Andriamanitra, fa izy natsipy tao mihitsy, zany hoe teo amin'ny ady mamay mihitsy. I Sadraka sy Mesaka sy Abdenego dia hiditra sehatra Andriamanitra, hiditra sehatra aminao any Andriamanitra amin'ny ady hatrehanao. Tsy mbola tapitra akory ny adinao dia fa amonjy anao izy. Vakiko ny tenin'Andriamanitra ary anonona fanafahana aminao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny tenako. Mino fa ho amarin'Andriamanitra zany. Miomana ianao ozy izy. Vakisika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Daniel toko fahatelo, vakisika andiny fahatelo amby roapolo, anamarika an'izany teny zany. Ary izy telo lahy ireo, Sadraka sy Mesaka ary Abdenego, dia voatsipy apatorana teo anatin'ny lafaory misafo mirehatra. Dia talazina Nabokadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy, ka niteny tamin'ny mpanolo-tsaina hoe moa tsy telo lahy mifatotra vano natsipitsika tao anaty afo. Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe mariny zany ry mpanjako, ary hoy izy, ka no indro aho mahita efa da tsy mifatotra mandehandeha eo anaty afo, nefa tsy maninona akory izy. Ary ny fijery ilay faefatra dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Eo aloha isika rahalahy sy anabavy. Rahalahy sy anabavy mampahery anao ny ten'Andriamanitra. Nahita tapoka ny mpanjaka nefa telo lahy no nampitsipy tao ozy izy. Dia nahita ozy izy lasa efatra. Zany hoe niditra sehatra tao ilay zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy. Satria natoky loatra. Tsy nanompo ny Andriamanitra ny foron'ny mpanjaka izy ireo.
ninina zavatra nyseho na dia alefana amin'ny hafa raha ozy izy tela za tsy andohalika za tsy akohaka amin'io Andriamanitra ho kosa ary-mpanjaka ny Andriamanitra ve Andriamanitra velona ny Andriamanitra ve Andriamanitra mpamonjy ny Andriamanitra lehibe ve dia za ho voafitaka ao akohaka amin'io Andriamanitra tsy mahay miteny io tsy mahay mamonjy io zana nenteneny izy tela tezitra mpanjaka na tsy ny mpanjaka izay tezitra io ihany izay nanipy anazy ihany io nahita ny voninahitry ny Jehovah fa niditra sehatra tamin'ny lehilahin'Andriamanitra natoka Andriamanitra ho aminao ane zany ho aminao izy zany hiditra sehatra amin'ny fiainanao izy za teo Andriamanitra rehefa matoky anazy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary tsy ny fahitan'olona anao nampidirina tao anaty afo nampidirina tao anaty lafaoro no ahitan'olona anao rehefa tafiditra ao amin'ny ady io anao fa miova miampy anakefatra izy ny fahitany anazy ny seho ny voninahitry Andriamanitra miova ny endrika fahitan'olona anao raha lahy sy anabavy rehefa matoky anao na aiza toerana misy anao dia hoy izy ny tena Andriamanitra manaraka dia nanatina ny varavarany lafaory ny safo mirehitra ny Nebukadnezara ka niaso hoe ry Sadraka sy Mesaka sy Abdenego mpanompon'Andriamanitra avo indrindra mivoa ka havia aty mivoa hozy izy ka havia aty raha lahy sy anabavy eto indray ady manonona aminao satria tao anaty afo anao ka efa miditra sehatra Andriamanitra amin'ny fatokinao dia ivoaka mpandresy ianao tononoko aminao amin'ny anaran'i Jesosy ivoaka mpandresy ianao maheno nyty rozombavaka sy teny avotsitry ty ianao mivoaka mpandresy ianao amin'ny hoadinao eo satria miditra sehatra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja, halleluja. 27 tsika dia ny fanatona ny solom-panjakana ny solom-panjaka sy ny mpanapaka sy ny gouvernoura ary ny mpanolo-tsain'ny mpanjaka ka nahita ireo lehilahy ireo fa tsy nanan-kery ampaninina ny tenany akory ny afo na nisy singam-bolo ny kaikona tamin'ny lohany na ny ova ny lobany ary tsy nisy fofonafo akory taminy raha lahy sy anabavy izany ny olona matoky an'Andriamanitra mety mandaly ady ho anao mety mandaly afo mamay ianao fisedrany ianao fanaratsiny ianao fakivina be de be fa hozy izy ny tenin'Andriamanitra ireo lehilahy reo na dia nandalo an'izany afo mamay impito ane raha lahy sy anabavy impito nahodina tamin'ny voalohany zany nisy karazana afanana anankiray tamin'ny voalohany dia natombo impito n'inona izy nanasinan'izy roa lahy mety inona reny olanao tamin'ny voalohany natombo impito olana voalohany olana faharoa sedra mety hoe fakivina voalohany eto raha lahy sy anabavy azakivy ianao mety amin'ny setra voalohany ianao io mety amin'ny faharoa ianao mety ady mbola fahatelo ianao io fa ity teny ity tonga aminao raha lahy sy anabavy fa tsy nampaninona anao io tsy afaty anao io tsy atonga anao arary io tsy ampahatra anao io tsy ampalemy anao io fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra tsy nampaninona ny zanak'Andriamanitra anankitelo ireo zay tononoko aminao ninina adatry anao amin'izao fotoana zao tsy ampaninona anao io tsy amay anao io fa ivoaka mpandresy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Toy izy asika ny tenin'Andriamanitra efa ho tapitra ny fotoana asika amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy. Eo amin'ny 28 sika Nebukadnezara niteny ka nanao hoe isaorana ane Andriamanitra ny Sadraka sy Mesaka ary Abdenego izay naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy hanompo na ivavaka amin'izay andriamanikafa afa-tsy andriamaniny ihany ka dia manao lalàna aho fa ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra izay manao teny tsy mety ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abdenego dia
ho tetitetehana ary atao trano fivoana ny tranony fa tsy misy andriamanikafa mahavonjy tahaka izao. Ary Sadraka sy Mesaka sy Abdenego dia nasandratry ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny feny. Rahalahy sy anabavy, zany indray ny ten'Andriamanitra. Novakisika indray ny ten'Andriamanitra teo nanomboka amin'ny 28 io. Ary teo ny mpanjaka izay napiditra anazy tao anaty afo dia nanaiky tanteraka, nisaotra tanteraka an'ilay Andriamanitra ny Sadraka sy Mesaka sy izy telo lahy. Zany ane rehefa matoka an'Andriamanitra ny olona anankiray raha. Za aloha raha lasa nabavy dia tena mampangetahetana mihitsy io tantara io. Ary za dia tena miteny hoe tompo omeo fatokina tahaka an'io lehilahy io omeo fatokina satria mahafinaritra anahy mbola tsy tapitra akory ny ady miditra sehatra Andriamanitra. Ary ny olona izay nanipy anazy tao anaty lavaka, ny olona rehetrarehetra izay mitena aminao zany, ny olona rehetrarehetra mahita ny mety eritreretiny fa fizaliana io, fahoriana io, mety hoe mitanondrika ianao, mety marary mihitsy ianao amin'izao fotoana zao. Fa matokana en'Andriamanitra fa miditra sehatra amin'ny fotoana itenenako aminao zao Andriamanitra. Mety mieritreritra anao hoe tapitra misy ty fotoana ty. Zay vao miditra Andriamanitra tsia. Fa eto amin'izao miteny zao dia efa miditra sehatra Andriamanitra ananatin'ny vatanao any, ananatin'ny fiainanao any, anavady amanjanakao any, anamin'ny asanao any, satria matoky an'Andriamanitra ianao dia efa maneho ny voninahitra izao ary wasehony dia ho hitan'ireo olona ireo fa naniraka anjely Andriamanitra. Hoy izy tena Andriamanitra hoe naniraka anjely Andriamanitra tamin'izy telo lahy ireo. Aniraka ny anjely ny Andriamanitra aminao amin'izao ora zao, amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoka aminao zany izao tenin'Andriamanitra zao dia misy anjely milatsaka aniraka amin'ny fiainanao, hitondra valim-bavako anao, anafaka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Namoaka lalàna hoy izy ilay mpanjaka, namoaka lalàna tamin'ny firenena rahalahy sy anabavy. Mieritreritra itsika hoe mpanjaka mihitsy no nandray n'io décision io, no nandray n'io fanapahan-kevitra io. Rahalahy sy anabavy, fitaovana fotsiny mpanjaka fa niteren'Andriamanitra mihitsy izy. Rahalahy sy anabavy, nitereny mihitsy izy amoaka n'io lalàna io. Noho n'inona? Noho ny fatokiny izy telo lahy namoaka lalàna hoy izy hoe satria ireto telo lahy reto tsy niakoaka amin'ny Andriamatrako izay namboariko ary natoky ny Andriamanitra izy. Satria ny Andriamanitra dia Andriamanitra mpamonjy, ny Andriamanitra nirery ihany, ny Andriamanitra manay fahagagana. Izany hoe lasa nanandratra ny Andriamanitra atsika, ny Andriamanitra ny Sadraka io mpanjaka io. Ny olona manodidina anao, ny olona miteny anao io, ny olona mieritreritra anao fa zao hoe lasa ataony adala mihitsy anao, ireo ny anandratra n'io Andriamanitra atsika io. Tononoka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho hitanao ane zany rahalahy sy anabavy, ho hitanao zany tahaka n'io mpanjaka io. Dia hoy izy amin'ny farany. Ty misy zavatra anankiray amin'ny farany efa nivakikany izy teo. Hoy izy eo amin'ilay tenty. Ary Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia nasandratry ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny feny. Ahoana hoy izy ny ten'Andriamanitra? Nasandratra Andriamanitra tamin'io fanjakana io izy telo lahy. Hitanao zany ny Andriamanitra atsika zany rehefa matoky anazy tsy mivadika dia asandratra Andriamanitra amin'io toerana misy anao ihany, amin'io toerana io, amin'io firenena misy anao io. Ho asandratra Andriamanitra amin'io akonana misy anao io, amin'io fianakaviana misy anao io. Matokianao an'Andriamanitra amin'io aretina misy anao io, amin'ny toerana io. Ho asandratra Andriamanitra ianao, ho asandratra Andriamanitra ianao io, satria matoky an'Andriamanitra ianao. Raiso ny fisandratana rahalahy sy anabavy, raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Isy fisandratana mahery vaika aminao. Ianao miaino an'izao vavaka izao, ianao miaino an'izao rozom-bavaka izao, ianao miaino an'izao tenin'Andriamanitra izao. Tononoka aminao, avosotra aminao, fa isy fisandratana mahery vaika. Mbola sy tapitra akory ty volany ty, dia isy fisandratana amin'ny ara-pananao, isy fisandratana amin'ny ara-pahalalana, fianarana,
fiainarana, amin'ny ara-pahasalamanao, isy fisandratana amin'ny ara-bolanao, ara-material, izay angatanao efa ela, nangatanao sy izay angatanao, izay mbola ho angatanao efa miditra seritra Andriamanitra amin'izao fotoana zao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleloia. Hoy izy za indray mandeha zay nizara hoe tahaka an'izany Abrahama, mbola tena nelanela nanaovany sakrifisy satria matoky Abrahama io, izy nalaza be misy natoky, teny noetiny ny zanany natao sorona, nampitondrain'Andriamanitra, nanaiky izy. Izay efa nizarainy mpanompon'Andriamanitra fa zao ny zavatra tiako hozaraina aminao androany. Tena nelanelany tena, ambola sy tapitra akory ny sorona, zay mahatonga anao hoe mbola sy tapitra ity volany ity, dia isy fisandratan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, fisandratanao iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Hitan'olona, hitan'ny firenena, hitan'ny ankonanao, hitan'ny fianakavianao io fisandratanao io. Hoy izy ny ten'Andriamanitra, rehefa andeha amono ny zanany, anatsantikasy zany Abrahama io, dia niteny Andriamanitra hoe naniraka ny anjeliny, Abrahama, azanoana io, hitako loatra ny fatokinao, hitako loatra ny fatokinao. Dia izy ten'Andriamanitra, nisy izy ondry teo amin'ny voasaringotra zavatra teo, zany efa teo tonga dia nisy famonjena, nisy fitahina, nisy fanambinana, tena ampovoany tena, mbola tsy niala teo akory zareo, mbola ho avy ny teny fikasana amin'io, mbola isy teny fikasana manaraka andray amin'io, tahaka nyity teny fikasana ty ho asandratry, ho atao kirain'ny firenena ianao, zay ny atao tana amin'ny Abrahama, teto amin'izy telo lahy asandratry, fisandratana goavana be raha lahy sy anabavy ny matoky an'Andriamanitra. Ho aminao ane zany amin'ity volana ty ozy izy mbola sy tapitra akory ty dia aneo zava-mahagaga aminao Andriamanitra, ary indrindrandrindra tapitra ity volana ity dia isy fagagana ho anao, ho any ankonanao, ho any fianakavianao, izay andrandrainao fatratra, mihoatra amin'izany ny azonao. Halleloia. Misaoranao an'Andriamanitra, ho aminao ane zany lehilahy matoky ianao, lehilahy atokisana ianao, vehivavy matoky ianao, vehivavy ho atokisan'Andriamanitra ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Raha manompo an'Andriamanitra anao fiangonana anankiray matikira lahy sy anabavy, makatoava mpanompon'Andriamanitra, makatoava zay lalàna rehetrao izay ao amin'io tokantrano nomenanao io, fa ho vonjen'Andriamanitra amin'ny elanelam-potoana ianao, ho tahin'Andriamanitra elanelan'ity volanyity ianao, ninina zavatra ataonao mbola sy tapitra akory dia ho tahin'Andriamanitra ianao. Misaoran'Andriamanitra isika fa tapitra ny fotoana sika androany, mina fa nanangana anao Andriamanitra, analanao amin'ny hoafo Andriamanitra, iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Andao ary sika hivavaky, raha io misaotra sy mankalaza anao ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ity fotoana ty Andriamanitra, mina fa misy zanaka navotanao, nositranonao, nomenao amboninahitra, anehoanao voninahitra ao amin'ity androany ity, dia makasitraka Tompo, dia mankalaza anao ny amin'izany, anao ny laza, anao ny voninahitra ray koa, satria za dia fitaovana nampiasainao fotsiny amonjenao olona, anangananao olona, hitahianao olona. Misaotra Tompo, atory zay amin'ity alina ty dia aoka ny teny mpikasanao tanteraka aminay, satria zay matahotra anao dia hitomba aminay ny anjelinao, ka tsisy zavatra mampatahotra mampahory anay amin'ity alina ty. Dia misaotra Dada, satria ny tananao mahery ny eo aminay, ny ranao tononiko Jesosy andrakitra anay amin'izao fotoana zao, na miasa izy na matory izy na iza misy anazy amin'izao fotoana zao, dia ho feno fiarovana, tsisy loza, tsisy fahafatesana, tsisy accident ary tsisy ho faty misy amin'ity alina ty, amin'ny anaran'i Jesosy ny aminaovako zavavaka izany. Amen, amen. Tahin'Andriamanitra raha lahy sy anabavy ahita zany fizoroana vavolombelona aoriany zao vavaka zao, ahita satria ny tenin'Andriamanitra no entiko aminao ho lehilahy atokisana ianao io, ho lehilahy atokisana amin'ny andraikitra rehetra, indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra na amin'ny tokantrano na amin'ny sehatra azy, satria nahazo hery ianao androany dia ho vehivavy tahaka an'izany koa ny vehivavy. Tahin'Andriamanitra raha lahy sy anabavy entiko fahasoavana sy famindrapoana araka anao amin'ny andro rehetra iainanao, dia toetra ao an-trano Jehovah andro lava ianao. Amen, amen, amen. Tahiny tompoko.